Mbola eo amin'izay lafiny fanatanjahantena baolina kitra sy rugby izay ihany fa inivon'ny fokontany kosa dia mikarakara fananana ireo malala-tanana amin'izany ao anatin'ny fanatanjahantena izany. Teny Atsimondrano tena dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny kianjan-Tanjombato ny fifanana iray antsoina hoe tournoi sportif at Atsimondrano. Bertin Andriamiainga no mikarakara ity fifananana ity mba hanoanana ireo tanora eny amin'izany faritra izany. Ny lalao baolina lavalava moa no nanomboana azy. Filaharan'ireo ekipa mpandray anjara no nentina nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tournoi sportif d'Atsimondrano karakarain'ny Bertin Andriamiainga. Ho an'ny ity andro voalohany ity dia ny taranja rugby no niditra an-tsehatra. Miara-miasa akaiky amin'ny mpikarakara amin'izao hetsika izao ny section Antananarivo Atsimondrano eo amin'ity taranja baolina lavalava ity. Ankoatra ny taranja rugby dia samy mifaninana amin'izao hetsika karakarain'ny Bertin Andriamiainga izao ihany koa ny taranja basketball sy ny tsipy kanety be ary ny baolina kitra. Raha ho an'ny baolina kitra manokana dia ampiavaka ny fifaninanana ny fisian'ny fandraisana anjara ho an'ireo ankizy madinika sokajy latsaky ny 13 taona sy ny latsaky ny 15 taona. Atanjona amin'ny fikarakarana izao hetsika izao ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena eny Atsimondrano, ao ihany koa ny fanampiana sy ny fampiraisana ireo tanora eny amin'ny manodidina. Le tournoi rugby, tournoi Bertin Andriamiainga aloha zany fanomboana izy eto amin'ny section sport rugby aty Atsimondrano. Ndraisina ny rugby satria zareo no efa somary vonombonina tamin'ny fikarakarana dia ny ekeny zany dia ny fanomanan'ny Bertin Andriamiainga anazy zany dia fanolorana ny amboary fa ny fitantanana ny fandrindrana ny tournoi dia ekinan zareo amin'ny section Atsimondrano izay iarahana amin'ny zareo komika ety atoerana dia Tanjombato aloha zany zao manomboka azy dia izay no andrindrana an'izy. Tonga dia efa sy tomboko ny teniko manao hoe rugby no manomboka ny androany fa tonga dia efa lazaiko zany hoe ny amin'ny taranja hafa toy ny football izay anoka any amin'ny sapaty any amin'ny commune hafa any tournoi zany Bertin Andriamiainga foana vétéran sy ny senior dia misy koa ny fiarahana miasa amin'ny ligue eto Atsimondrano zany ligue moa zany raha miteny ligue tsika dia ny ligue any FUB fa ataontsika aty amin'ny ligue aty Atsimondrano le izy ny U13 sy ny U15 dia izay andala mpanokafana sy fikarakarana zany amin'izao fotoana izao fa andeha daholo zay indrindra koa ny pétanque sy ny basket dia izy koa fa dia manentana antsika rehetrarehetra izay mpitatana sy mpandrindra any amin'ny faritra hafa any ka ato anatin'ny fivondronana Atsimondrano mba hiary hifanantona sy fanometanana ahafahana mandrindra izay fifaninana izay. Marina iverenako ny teniko teo am-piandohana hoe rugby no sataritsika androany. Fanomboana sy fanentanana ny tanora zany zao dia mampiseho modely tsika anankiray hoe tanora no mitatana dia tanora daholo no mpikarakara ireo. Izay endrika anankiray voalohany. Faharoa famporisihana ihany koa ho an'ny izay mpitondra hafa na mpitondra politika io na mpitondra fanjakana io na mpitondra association mba hoe toany le tanora satria tanora no avin'le firenena dia rahantsika arak'izay le izy. Kaninina zavatra amin'izao dia hatseto aloha dia hoe toany ny ankizy ety Atsimondrano. Izay ny tanjona no nangatahany zareo taminay dia anisany nanoana zany ny tenako manentana andro hafa na sponsor na mpanohana na mpitatana mba hiara ifanometanana mba fampandrosoana ny tanora araka ny teny président Andry Rajoelina manao hoe ho an'ny rugby dia tantara lehibe eo amin'ny firenena ny rugby amin'izao fotoana izao toy izany koa ny pétanque na ny baolina dia hiara-mahitsika fa tokony harindra le izy dia andeo hifanentana ety amin'ny tany-ketra izay no tadiavina tompoko. Tetsakilan kosa dia nidera ny ezaka nataony ity mpikarakara tanora ity ireo solon-tenan'ny mpandray anjara efa ila tokoa mantsy izy ireo no tsy nisy mpanampy tahaka izao ny mpanao fanatanjahantena eny Atsimondrano. Teo am-pamaranana ity lanonam-panokafana ity no nahafantarina fa mbola misokatra ho an'ireo izay liana amin'izany ny fifaninanana ary mbola mandeha ihany koa ny fisoratana anarany. Isy araka izany ny fivoriana hoentina manomana ny toy ny fifaninanana ny alakamisy ho avy izao.